Mihodina foana ihany izany resaka izany. Vehivavy iray efa maty sy lolo vokatra iray no nahita an'ilay ivoka farany. Rehefa hita ilay vehivavy dia milaza fa ilay lolo vokatra no nahita an'ilay ivoka farany. Ilay lolo vokatra nefa miteny fa nisy olona nakazy tamin'izy maty farany, amin'izay antony hoe tsy hay izany hoe inona ny antony nangalany azy. Olona tao anatin'ny maso be tsy mahita angamba ozy izy. Olona efa nanenjika anazy sao dia mazavatra tsisy akory ary izany ivoka izany. Fa maninona raha ilay maso be tsy mahita mihitsy ny ravaina dia anontaniana azy? Za koa ary manontanyko. Tsy mety izany. Ivoka aloha izay vao maso be tsy mahita. Manofy ve zasa matahotra ianao? Asy modely dia volom-panao business matahotra fikambanana kelin'olona eto ambonin'ny tany. Fa hita ihany hoe tena natahotra ianao teo a. Efa ho vonona. Tsy maintsy mitady ny hevitra rehetra isika amin'ilay ivoka. Misy resaka efa henoko fa ela be fa na izao ary mbola tsy nanana fotoana nijerena hoe tena marina ve izany. Hoe ahoana? Hoe raha tsy mandravana anisan'ny nanana an'ilay ivoka voalohany. Raha tsy mandrava? Lay raha tsy mandrava? Ianao ve miany ihany sa ahoana? Ka izy rehefa matiko, sa misy tarana anazy anontaniana? Maninona ataontsika dia efa tsara pirina an'ilay izy. Maninona raha tsara nilisana any amin'ny fotoana efa lasa? Tsy azoko. Za koa ary tsy mahazo. Alefako any amin'ny 1975 lisany, iresaka amin'ny raha tsy mandrava. Dia raha tsy mety izy dia alaina an'ilay ivoka. Vitso ny mahalala an'izany fa tia manao collection izy. Afaka alefanao any amin'izany fotoana izany ve izay? Ohatrany amin'ilay film Retour vers le futur ve? Tampody fo lesy izany e. Tampody fo e? Film gasy e. Tsy haiko izany fa Retour vers le futur ny haiko. Somary sarotsarotra kely fa vitako izany e. Ny fotoana ohatrany lavaka lava be dia raha mahita couloir ianao dia afaka mivezivezy. Ka inona moa izany no manakana anao tsy handeha ho any? Dia tonga dia vonoina fotsiny ilay namorona amin'ny maso be tsy mahita. Efa tao an-tsaiko izany fa misy an'ilay Vitanao ilay izy izany. rehefa izao mihitsy amin'mihetsika tonga dia hita be. Izany no ilako an'lisany. Ho any amin'ny lasa hijerany raha tsy mandrava. Ok, milamina izany e. Za vonona. Za koa tia be any raha tsy mandrava sy ny tantarany. Dia tena mety ve izany le? Dia inona moa izany nataonay amin'izany? Jereo eny amin'ny piraony iny any sisy dia seho lahatra mba nome an'ilay ivoka. Raha azontsika ny ivoka, miovana ankehitriny. Tsy hitany amin'ilay misy azy amin'izao izy. Mila mbola miomana kely izany izay. Amin'ny akanjo amin'izany. Ny mira mety foana ny fiakanjo fa fiakanjona dadabe fa ny ahy mbola mijery. Enko ny lahy. Maferena raha pitsy fanao fanadidina koa izay. Inona avy aloha no tokony ho fantatray e? Misy olona iray izay koa mitady ny ivoka eo amin'ny vanim-potoana eo. Izy fotsiny no hitandremana. Olona iza? Tsy haiko fa raha araka ny haiko dia izy no namono any raha tsy mandrava. Izy aloha tsy dia volatra fa olombelona angamba. Manana hery hafahafa. Fa rehefa makany izy dia andrasony e. Ilay ve efa zatra n'ilay relay manjavona tampoka? Tsy mety zatra mihitsy ny ary zako. Anao fotoana. Ampizony amin'ny tenda. Ity moa no tafady ny odiny dia tsy afaka anao zavatra betsaka an'lisany izy e. Kanefa raha miady amin'ny heriny tsotra kosa izy ka resy lisany dia tena resy tokoa. Tonga dia ataonay mahitsy izany raha miady aminay a. Manomboka mivadika be ty tantara ty. Raha ho fantatra hoe andeha hiona amin'ny raha tsy mandrava indray androany a. Ataovy ny fianakavian'ny lisany fa ninona mitranga tsy manova zavatra hafa izany e. Ilay ivoka fotsiny ny alaina. Ny zavatra ho vaizay ary mbola tsy haiko. Izay izany a. Tsisy tokony adino intsony ny teneninao a. Roa andro ihany ny fotoana nanany lisany. 19 febroary. Mitondra asa mitovy any tamin'izany lisany. Hoentiko rapitso. Zay. Mbola tsy mihina ny aly. Hoe andeha hiona amin'ny raha tsy mandrava ve? Ie. Ao anatin'ny Retour vers le futur mihitsy tsika. Aiza ary joro. Za lesy aloha zao ny eto a. Za koa ny tokony ilay lamakany fa tsy joro e.
Ary andao aloha dia hanao fikarohany. Inona avy moa zany zao nefa fantatritsika? Richard Ratsimandrava, filoha nitondra Madagasikara andro vitsivitsy talohan'ny nisy namono azy ny 2 Febroary 1770. Général Ramanantsonina amin'ny fitondrana azy sy nitondra teo alohany. Rehefa nanome azy amin'ny fitondrana dia niteny izy hoe tsy mamerina lesana tamin'ny septema anie tsika fa inona tsy fantatra ankoatr'izay. Ministry ny atany izy talohan'ny nahafloa azy. Zao zany. Eny anosy zany tsika no tokony hitady azy aloha. Nefa ahoana moa no tokony hihaonana amin'ny filoham-pirenena tsy amin'ny vanim-potoana iainantsika? Amin'izao alahy zao raha ohatra hoe mitady directeur afaka herinandro vao mivalony rendez-vous. Nefa tsika zao 2 andro fotsiny ny ananantsika ny any. Ka mety tsy makaleo be ohatran'ny amin'izao ny olona tamin'izaniko. Makao fotsiny lesy tsika dia mivavaka tsara mba ho raisina. Na mandainga koa nesy mani. Mofo lesy le boky. Sura fa raisintsika. Olona tsaina lakory zany. Nefa lahy dia matoko be. Ahoana moa ny alalany lava ho raisina sika? Satria Ratsimandrava iziko. Abraham Lincoln na JFK malagasy. JFK? Kennedy mpitondra Amerikanina maty nisan'ny tifitra koa zany. Tamin'ny 1963 zany nitranga. Misy itovizany be amin'ny nahafatesan'ny Ratsimandrava. Ka mba hainy lara ve hoe io commissaire Ranevson izay nanao fanadihadiana momba ny nahafaty an'ny Ratsimandrava dia maty nisan'ny tifitra tamin'ny 12 février ny taona nahafaty an'ny Ratsimandrava io ihany ny ampitsony zany. Maloto mihitsy io tantara io. Mba tia halala amin'ny marina momba an'izany lesy ale. Zany ve ny eo? Zany mihitsy ny tsy azoko tamin'ity tantara ity hoe naninona nomeny Ramanantsoa Ratsimandrava amin'ny fitondrana. Nefa efa fantatry le rifa mamahy be ny raharaha. Dia tsy haiko mihitsy lesy ka. Possible koa nefa zany ohatran'ny hoe raha ela ve zao filoham-pirenena dia mila natampoka eo ny fitondrana. Mety efa arak'ilay ry ihany ny fandehaniko. Misy amin'ny tena rena nanao sy ny andro nahafatesana izy nanaiky an'ilay fitondrana. Izay mihitsy ny ry zany nandefa olona tany amin'ny laboratoire Ramanantsoa. Marikoditra sy marela vao mieritreritra an'izany le. Ratsimandrava dia tsy nalala fa nandray tahaka ny adidy fotsiny baiko nomena azy. Elahy ho aza mieritreritra betsaka an'izany lava mandeha makany fotsiny tsika dia anontaniantsika le ifoka. Raha omeny dia raisina. Raha tsy omeny moa dia angalarintsika mazava ho azy. Dia izay toy ihany rehetra tsy hisy hidirantsika. Eny ary. Raha pitsy zany tsika mividy akanjo dia amboarina kely amin'ny pôzipôzy. Mba tena ohatran'ireny olona amin'izany fotoana izany. Ndao fa mety zany raha pitsy arivo sika miantra ny asy modé dia tonga dia lasa. Voly lisany. Ifanezaka nitady izay zavatra rehetra nitranga izay. Dia tadio. Ninona nataony lisany dia ilay ivoka ny antondia. Azalana mihitsy ireny eny amboziny lisany ireny dia milamina eo. Aza matoky an'izany fa na tamin'izany ary dia efa mafy be maso be tsy mahita. Mety zany za koa fa mahay kely ihany fa antaniko ihany. Mazava daholo izay. Alefaso any 1975 amin'izay ary izay fa ela be ka. Ame dia Fournier Mekina Mora Sanzio. Marary be ny lohako le. Ohatran'ny vilesana tamin'ny vy zany vilesany lohako. Tena mbola hafa mihitsy le zany rivotra zany ka. Tsy mbola le Antananarivo maloto be. Tanteraka. Aiza ho aiza ity tsika zany ohatran'ny voan'ny tambery tany Ohatran'ny eto Antsahamanitra zany. Eto angamba tsy be olona mandalo dia nataony asy modé mipoitra eto tsika. Ndao aloha rangahy hitady toerana hivatanana. Efa misy vola any Sarotsarotra kely ihany nitady an'itony fa ndao fa tokony ho ampy. Hitalahy. Misy fatoriam-bahiny izay lesa ny tantarain'ny dadanay anahy foana. Andao hoe jerena raha mbola ao. Tareo ny lalana re.
Tsara kely kosa le toerana. Tsara ery le sy arivo zany le. Tena mbola kanto mihitsy e. Ahoana amin'izay aloha ny drafitra fa sao dia variana eto fotsiny dia lany ny fotoana. Amin'ny 2 atoandro zao. Alatsinainy 10 février 1975. Izany hoe afaka ray andro talata 11 février amin'ny 7 ora alina misy mamono Ratsimandrava. Manana ray andro mahery ora vitsivitsy zany tsika hitadiavana azy sy resahana aminy. Raha tsy zany tsy sifoka. Tsy sifoka, tsisy landy. Tsy azo koa ny tadiavan'ny lahy. Fa inona moa zany ny tena tadiavan'ny lahy? Zany aloha le zao mamaika fa hita eo foana zany e. Ndao ny atao. Ndao any amin'ny birao an'le aloha ny jerena. Fa ahoana ny tadiavan'ny lahy filoha amin'izao? Dia raha tsy ao izy. Olo-mpanjakana zany le sy miasa foana fa aza matahotra lahy. Andramantsika foana aloha. Ny gasy taloha koa ny tsotra ny gasy be tsara vela tsisy miseho amin'ilay fantatsika. Ndao ary eny Anosy. Manaja tompoko. Mba saika hitady amin'ny filohany azafady. Oe, tady Ratsimandrava manko. Fa izy moa ianareo raha tsy mahadiso. Oe, tsy zany manko fa zany zanaka nabaviny. Misy resaka maika dia ny ranonakaty. Andao ary fa tsy tian-da Ratsimandrava raha ny fianakaviany mitady azy ka ampiandrasiny. Ahoana ny nahalalany lahany zany? Sanjila fotsiny iny. Iandrasiko ilio fa ho raisiny ianareo avy eo e. Misaotra indrindra tompoko. Lelandray antsika sy io ambaravarana io le mpiambina maty niaraka taminy. Raboty Vosy Rakotoary Zo Bernard. Miaramila ireo. Mangely lava aza be tatasika eo fa le ifoka sao na tonga avatsika eto. Ny tantara zany efa voasoratra zany fa kalmy lava sao heniny eo. Zay vao hanimba zavatra maro. Ampandrosoika zany olona manaraka zany e. Tsy fianakaviana kosa angaminareo a. Fa iza nandefa anareo? Garda! Okaloha monsieur le président. Hitanao, tsy fianakavianao zany zay fa te hiona aminao ny vatany zay fa misy resaka mba sika ho resahanay aminao dia aleo reny andainga. Tena manao azafady zay. Manaja anao monsieur le président. Mivoandray aloha fa tsika eo ihany lisany e. Hoento ary ny resakareo e. Niraisiko nareo satria misy olona indrasako ho avy eo. Misaotra indrindra tompoko. Izany tena nisan'ny mpankafy anao. Miaraka aminao Madagasikara lasa lavitra amin'ilay politika anao momba ny fokon'olona. Zay tokoa moa ny tanjona fa mandeha tsikekely eo antsika e. Hoento ary ny resakareo e. Tonga dia ataoko mazava be. Mitady an'ilay ifoka zay. Ah? Ifoka? Fa izy nareo? Vao maneho fietsika hafahafa eo nareo tonga dia tifiriko a. Raha zareo naniraka anareo tonga dia vonokoka hatramin'ny farany nareo. Tsy miaraka amin'izareo zay fa anisan'ny tsara fanariny izay e. Oravainay amin'ny maso be sy mahita raha ampianao zay. Dia hanova zavatra be da be mihitsy ne monsieur le président ny hanomezanao anay an'iny. Tsy hanome anareo an'izany ahy e. Danonareo voaka fa so mahatika eo. Aleo fa hivoaka zay e. Tsika sy lahy koa zany tena atala. Inona tokoa moa zany na tonga tsika sy lahy eritreritra hoe tonga dia omena tsika sy lahy amin'izao fotsiny le ifoka. Tsy haiko mihitsy fa mba nanandrana fotsiny aloko. Miomaly lava ho sakanantsika tsy ho faty Ratsimandrava noho n'le ifoka. Ahoana ndray zany natao e? Raha araka ny tantara dia Zimbo ny namono an'i Ratsimandrava. Alaitsika Zimbo dia efa torantsika. Tsisy mpamono, tsisy olona maty. Fa tena resaka lava be any zany raha atao ny kaonty a. Misy milaza fa hoe Ratsiraka. Misy milaza fa hoe Gilles Andriamahazo. Misy koa ny sasany miteny hoe Club de 48. Mafia andriny zany. Misy milaza fa JMP. Tsy haintsony e. Sisy tena marina mazava. Ahoana lesy ny fomba itadiavany lahany zany Zimbo zany amin'izao andro taloha be zao. Tsy hoe tapena amin'ny Facebook fotsiny eny dia hita le olona e. Hitantsika foana ny anaovana azy raha izany e. Ary maninona raha zao alina zao makany amin'ny trano Ratsimandrava eny Anjoy. Dia inona ilaintsika le ifoka? Marina le. Tiako tsy miteny ohatr'izay efa vita. Fa raha satramin'izany ny antsika dia tonga dia maty e. Ary
Tsy afaka manao manjavona dia hita ohatran'ny Asimodenga tsika. Andraso io ary zavara riva amin'ny veriny io haiko mivalan'izay. Dao hiarakako. Fa hoe zay lahy. Aleo aloha mba handeha irery indray zaka. Sady zany olona zany koa nena mandadanay. Tsy haiko ary izy na mbola hanina tsy hany. Ndana ary dia za mieritreritrreto mandrapatonga an'ilay. Aleo aloha za handeha vetivety. Everiko fa dia tsy hipotra mihitsy ianao. Natoko an'ilay fomba fiantsoanao mahazatra ihany manko. Tsy voatery miteny ianao fa tonga dia haiko e. Na taloha ary ianao dia tianao no miteny ao anaty saina. Mira aloha ny anarako e. Mbola tsy fantatrao za fa afaka taona maromaro any ianao vao halala anahy. Mety efa enkeninao amin'izao vanim-potoana izao ihany angamba momba an'ilay ifika. Mitady anazy zaho anao e. Satria raha anao za ny taona 2019 akazy. Raha nresaka ianko amin'izany vanim-potoana izany dia ny maso be tsy mahita ny manana azy. Nefa sika sy anao zao samy malala fa tsy hany le izy matoa ianao tsy niteny tamiko. Ampio haka an'le izy fa any amin'ny Ratrimandrava le izy amin'izao. Meo an'ilay ody afaka hidirany ao an-tranony izay dia ho azonay le izy. Hainao tsara fa mitombo izany lazaiko izany. Tsy maintsy ampianao izay e. Fa na io maso be tsy mahita mikorotana be io ary tsy mahazo an'io fa za ihany. Misaotra. Enganika tsy ho adinonao fifanarahantsika. Izay aloha fa lasa fa mandeha fotoana e. Tsy hanenenanao io. Tanina. Ohatray. Fa lasa iza koa le rito eo. Aza mihetsika. Za ihany lesy ty e. Na in'olona niakatra teo za fa heveriko fahakantrano nefa tsy hitako akory hoe nakaiza. Iza koa ary niakatra eo. Tsy haiko fa tsy hitako. Dia nanahoana ihany ny zavatra nitadiavan'ny lahatany. Lamima ka. Many ary netany lava androany sika hiditra parsy eo amin'ny Ratrimandrava. Hafahafa be koa no miteny an'izany. Raikitra izany e. Dia hoana ny zanak'ilay rehetra. Ny vadiny moa indrindrandrindra. Aza matahotra le selahy fa mahay be ilay namany dadany nalehako tany. Mba manao ohatra ny Asimodenga tsika selahy. Manjavona dia mipotra. Fa fanampin'izay dia misy fanafodina mpangalatra koa ty. Tsisy maheno izany tsika mitsamy miditra ao e. Kanefa 10 minitra ihany na ahafahantsika sy anao mandehandeha ao dia raha voa lasa izay ka tsy azo le izy dia lasa tsika mipitsika dia mijery fikahava indray. Tena ingany mba hetsy izay fa raha sanatria maty aty. Tsy mazavazava mihitsy ty raharaha te. Mihamana ary lahy dia lasa tsika. Mitondra basy ihany aloha sao dia sanatria. Tsika tsy mamono olona fa rehefa teny ilainy tao vao ampiasaina. Eny e. Ohatran'ny mahafanina be izany le izy. Ohatray. Izay nga lava mifanody. Ny faninona? Mifanody. Mifanody ve ny fiantsolisany an'izany? Ie. Izay no lazain'ny Asimodenga. Heveriko fa mba tsy anarana mampalahelo kely ohatran'izany. Ka izay ary le iziko. Maninona koa tsy nanontany an'izany? Tsy haiko fa za aloha no nanontany fa mba tiako ho fantatrako. Iny e. Dao amin'izay fa sao dia misy mahita eto tsika. Ka ialahy ihany io be resaka io. Mpiandro zao rehefa matory fotsiny le ry avelany rery. Aiza ho aiza amin'izao zany izao misy an'le ifoka. Raha za zany izao ny Ratrimandrava dia aiza ho aiza ireny ametrahako azy e. Moramora le selahy fa na mandaitra reny le fanafody ka tsy mifatika lahy dia mifohy eo daholo ny olona. Oay, ay moa. Ato mibirao an'le ry. Midira fa ato izay. Miditra atao amin'ny birao an-Ratrimandrava le. Fa maninona koa ary tsika tsy nitondra telefônina? Efa hoe tsy mahazo mitondra zavatra mety halalana hoe avy any amin'ny 2019 tsika ko. Ohatrany hoe hisy alalan'izany reniko. Tena tsy mahita ifoka mihitsiny fa andraso hoe misy zavatra koaka kely ty to mba nikorodiny ito. Tsy amboadidy mo chéri. Avelo le sy ny satroky mba saropadiny ireny amin'ny miaramila.
ilahy koa zany tsy mba afaka manala azy kely mihitsy raha tsy mandravana ely ty io e. Eny e, fa tsika anie zao misy asa tokony atao e. Ito ao hoe mba jereko zanifiko zany to ratsy kely zaho zao mba nieritreritra hoe mba misy poziny hafa mihitsy ka efa makely misy taona vilana kely fotsiny. ty zany le ivoka tedaviny aso mode mafy. oay zany misy olona zany mivelalo fa so midrato zany. nafana be iny a ary andao ndefa so de tratra eto malamina tsisy pepain iny loha. lamina kosa iny a azo nifoka tonga tao trano. Ndao tonga de ody e, tsisy antony tokony hijanonana ntsony eto. oka aloha e dia ahoana raha tsy mandrava? Tsy problème atsika zany zandry e. Ka eny ary e zavatra efa nitranga koa moa zany ka aleo andeha amin'izao ary e. Zay manko a fa andao mba hatorokely aty dia rapitso mody e. sao de tsy mety ty zany le ty e aty amin'ny 1975 ny tsika zao e. Iza no afaka mitantaran'izany amin'ny fiainany hoe natory tany amin'ny 1975 izy nefa zaza teraka tamin'ny 1992 tantara azo tantaraina amin'ny zanaka mampary zany. eny e, andao ara tory aty aloha zany de rapitso maraina tsika sy lahy mandeha atao indray aloha zany zay tiany lahy. Zay anio e ataovy anaty armoire le ivoka dia ataovy any amin'ny lany lakle. Milamina zany fa aza matahotra lahy. Tsy haiko akory raha zao raha hita tory. Tsy mahita torony le ry zany evo le ry ary ty miesona be. Ohatra le ty ohatra misy olona manokatra zany varavarana zany. Izy zany e aza mihetsika tatiraka foana neny mivoazy raha fa izy io zay mihitsy zao mifantaritsika eto e mpaniditra ohatra n'ireny eny an-tranony ireny izy ambana mibasy tsara izy fa vatorako ty aza mihetsika ianao ramose ainy ty e tsy haiko izy ianao fa ataoko mahita elahandro any rehefa aveo apetraka ho fanontaniana